ry malala n'andriamanitra sady voantso no masina hitombo aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jeso Kristy ray tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro alatsinainy 9 aogositra 2024 tia dia ny Kolosianina 2:2 ka hatramin'ny 5. Kolosianina 2:2 ka hatramin'ny 5 vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tiako fantatrareo ny amafy ny fihezahako anareo sy izay an'lodiky mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo mba ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy amin'ny haren'ny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy izay fiainany rakotra ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ary izany no lazaiko fa no isy hampahadisy hevitra anareo amin'ny teny toa marina fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho dia manatrika anareo kosa amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fivahan'ny finoanareo any Kristy. Ray masolo manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavaka aloha isika andeha ny hafatra izay mpitain'ny tompo antsika amin'ny alalany mponapony. Misaotranao izay ray eo fa manana anjara tsara indray izay amin'ny finoana ny teninao ka mpangino izay feherehetra tsy avy aminao foka ny fenorenany no feherenay. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa naovana izany vavaka izany oka aminay mandrakariva ny fahafenoan'ny fanahy masina. Amen. Ny anjara mofinainao antsika Kolosianina 2:2 ka hatramin'ny 5 dia ny fanambarana fa Kristy no hiafenan'ny rakotra ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Hitantsika izany ery amin'ny 5 tapany farany sy 3 hoe Kristy izay fiainany rakotra ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ka aoka isika tsy ho diso hevitra na avilivilin'ny olona saintsika ka anda azy satria Kristy no tena zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra. Kristy raha te no hiafenany rakotra ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra ka raha te hanana fahalalana sy fahendrena ianao dia manatona ny Kristy minara aminy. Izy nefa ny teny hoe minara amiko tsy miavona am-po aho sady malemy fanahy. Zava-dehibe ny mianatra fahendrena sy fahalalana amin'ny Kristy. Kristy raha teo koa nefa ny teny hoe tsy nisy nahita n'Andriamanitra anao vinona no vino fa ny zanaka lahatokana izay ao tratran'ny ray izy ny manambara azy. Ko ny tiandran'ny ity okanao tsy tratra ny fahadiso-kevitra hoe tsy Jesosy no Kristy na tsy Jesosy no Mesia fa izy ilay tompo sy Kristy ary izy ilay zanak'Andriamanitra tonga hanomentsika fahendrena, tonga hanomentsika fahalalana ary izay mahita azy dia mahita angaik koa ary izay manana azy dia manana fiainana manakizay. Dia amintsika rehetra ane izany tenin'Andriamanitra izany ka isoro amintsika fisalasalana ny amin'ny Kristy izay hiafenany fahalalana rehetra sy ny fahendrena rehetra. Amen. Misaotranao izay raha eo nohona amin'izany teny mamy izay nomenao anay izany. Aoka tsy ho tratry ny fahadiso-kevitra izay ka andalina izanakao sy tsy salasala fa izy no Mesia. Tsy misy famonjena hafa any ivelan'ny Kristy matsy satria izy irery ihany no avitra no fotanay ary izy raha teo efa mifona ao anay amin'ny fonana manakizay. Koa ampanikeo azy tompo ny fona tsirairay avy ary aza vely hiala amin'ny tsony izay fa ka nanomizy moa izay fa ao amin'ny irery ihany no misy fiainana be dia be ao anay. Dia sitrakainy ary vavaka hoe anay izay ny an-tany masina ane ny naranao no tonga ane ny fanjakanao atao ane sikaponao ity atany tahaka ny an-danitra minay ny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny amelana izay milika taminay izay mitondra anay fakapana fa manafanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane izao totrano izay tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina izao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany totrano izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ane amenanareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny fotoanareo ho itombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina matoky izay niantso anareo sady izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.